Mahafinaritra indray fiarabana antsika mpijery a ny resantsika eto androany zany dia reo antony a maro isan-karazana mahatonga ny zaza maty amboka. Zany hoe zany maty amboka zany a na le vao mipetraka mihitsiny, vao mitsaika manao test de grossesse le olona, manao échographie le olona, dia io fa misy zaza tena mbola vao mipetraka mihitsy, misy ary tena vao mipetraka mihitsy hoe vao herinandro ny zaza dia efa hitany écho na hitany test. Manao contrôle afaka herinandro satria misy raha mandeha le mpianakaviana. Manao échographie indray izy a tsy ohatrony le zaza fa lasa, zany hoe vao mipetraka zany dia efa lasa maty amboka ny sokajianan'izay. Na le fa maty amboka mihitsy hoe fa le bebe a efa telo volana, efa volana, misy ary efa fito volana, valo volana zao a, dia any a le maty amboka zany zay vao mitranga zany. Ahoana aloha zany ny fomba fisehoany zay le hoe maty amboka zay zany. Ahoana ahafantarana hoe maty amboka le izy a, dia le vao resakintsika teo hoe na izy tena mbo vao mipetraka mihitsy a, écho hita misy zaza io a, test de grossesse positif misy zaza io a, afaka herinandro vitsivitsy orinan'izay a, lasa mandeha indray izy a, dia jerevana ny écho sy ny test tsy ohatrony lasa le izy zany, zay le vao mipetraka dia lasa. Na efa le bebe izy, ny fomba fisehoan'izay zany dia zao, efa tena hen'le olona mihetsika le zaza an-kibony a, mibitabitaka be zao a, dia tapitapoka hoe tsy henona, hoe dokotera rasazy a, tsy henoko mihetsika hoa ty zaza ty, efa tapakandro dray tsy mihetsika mihitsy nafa ndray andro zay, lasa amizay izy manao écho a, io a fa tsy mihetsika intsony a le zaza. Na koa anankiray a, misafo izy a, dia revesina ny kibo a, dia tsy mitombo mihitsy le revi-kibo fa eo ihany ao, lasa an'izay izy manao écho a, jerevana ay efa maty amboka le zaza. Na ny ahafantarana an'izy koa maty amboka indraindray tsy hain'le olona mihitsy, mety tsy dia voatsikariny hoe nanjary tsy niatsika intsony ny zaza, indrindrandrindra ohatra fa raha ny zaza mbola hoe latsaky ny efa-bolana mbola tsy heno iny na mihetsika ary, tsy mbola heno le renim-pianakaviana iny na mihetsika ary, dikan'izany a raha sanatria ka maty amboka iny zaza iny a, dia mbola tsy fantany koa hoe maty zany. Fa indraindray zany a, rehefa afaka andro vitsivitsy tahorinan'izay le hoe nahafatesan'ny zaza tao amboka izay a, manomboka mararirary ny kibony, manomboka manakinaikitra ny kibo a, dia manomboka ohatrany misy ohatrany hoe idiran-drivotra zany a, mangotongotika, manainkaiky, dia manomboka mandeha ratsy kelikely a ilay renim-pianakaviana, zany hoe fa manomboka mety handeha zany. Indraindray manko le maty amboka zany a, mandeha ihany izy a, ohatran'ireny mety zaza dia mandeha ireny ihany izy a. Na indraindray maty amboka eo dia mijanona elaela eo izy a, dia tsy mivoaka mihitsy izy a, fa avy eo mireraka be le renim-pianakaviana, lasa reraka be tapika izy, fampany izy, hafahafa ny toe-batany, tsy salama mihitsy izy a. Eo izy no mandeha mamonjy dokotera na rasazy na manao échographie a, dia eo zany vao hita hoe ay maty amboka le izy. Inona avy ara zany ny antony mety mahatonga an'izay a, nafahafatesan'ny zaza ao amboka izay. Anatin'izany ohatra ny fiakaran'ny tosi-drà, fiakaran'ny tosi-drà ny vehivavy bevoka. Indraindray izy io a, misy olona tena efa misy tosi-drà mihitsy na bevoka na tsy bevoka, efa mihinam-panafody, fa ohatrany hoe vao mainka miombo kely izay fiakaran'ny tosi-drà amin'izay a, rehefa mandritry ny fotoana hitondrany voka zany. Dia indraindray koa dia hoe isaky ny mitondra voka, isaky ny bevoka, izay vao miakatra ny tosi-dràn'ilay vehivavy anankiray. Dia dikan'izany izay indrindra zany no antony tokony hoe anatonana toeram-pitsaboana zany, anatona dokotera na rasazy, misafo, izany hoe mizaha ny toe-pahasalamana mialohan'ny hiterana, dikan'izany ka ao anatin'izany a, dia mitsapa ny tosi-drà ny dokotera na ny rasazy a,
de eo zany no ahitana hoe miakatra ny tositra de misy fanafody zay hoaniny afatra farina mihitsy vehivavy bevoka zany tsy tapahana mihitsy fanafody iny mandrapateraka de tsy azo atao vazivazy fa tsy maintsy mamonjy dokotera na rasazy am'izay fotoana na nerandevoa omendry zareo mba anaramaso zay fiakarany tositra izay. Ny anakiray indray dia fomba fiakarany tositra mo zany de ndraindray marary ny andoha de ndraindray tiatoko te ohatry ny enjakenjan'izay ndraindray ohatry ny somary fampanina zay na ndraindray maloloy te andoha zay na tonga de mahatsara hoe reraka be fotsiny zao tsy ahoantsy eo de zany fambarany dolo zany fa tsy hoe rehefa manao an'izay akory de hoe tositra daholo fa mamonjy toeram-pitsaboana ihany de ny any no mitsapany tositra de ny any no mahita hoe miakatra na midina ny tositra satria mitovitovy am'izay koa ndraindray ny tositra raha ohatra ka midina na misy retina hafa koa zany ndraindray koa tsy tositra mihitsy fa retina hafa mitovitovy am'izay koa mifisiahany. Dia ny anakiray fandro indray mahatonga ny zaza matemboka de angambany tonga de mazava be voadona ohatra kible olona mety voadona mety mienjery izy dia voadona mafy ny kibo na tsy ny kibo koa ary ny voadona fa mienjera fotsiny le olona mafimafy ny fienjerana de mety mahatonga favatesan'ny zaza ao am-boka zany zavatra zany. Ny antony anankiray koa mahatonga an'izay dia ny finanana fanafody. Misy zany fanafody mety mahatonga ny fahafatesany zaza ao am-boka ka izany indrindra zany no antony tsy maintsy anatonana dokotera na rasazy na toeram-pitsaboana rehefa misy aretina mitranga zany na aretina manahoana na manahoana fa tsy tokony zany ny vehivavy bevoka inankinam-panafody foana zany amin'ny eritreriny manokana eo zany indrindra fa ny fanafody izay hoanina mialohan'ny fahatelo volana satria io zany mbola fotoana fiforonany zaza ao an-kibo ka raha io zany misy manelingelina zay fiforonany zaza zay dia misanatria zany ny akoatriny hoe matemboka mety miteraky koa zany fahasapoana ny zaza ao an-kibo zay zavatra ary misimisy fanafody tsy ho azo hoanina mihitsy mandritra fitondrana voka misy ny tsy ho azo hoanina mandritry ny fahatelo volany fiforonany zaza satria mahatonga ny fahasapoana ny zaza dikan'izany izay no antony lehibe indrindra hoe tsy de tokony inakina fanafody fotsiny amin'ny eritreriny bevoka fa aleo foana mamonjy dokotera zany. Ohatra ny karazana fanapozinana maro isan-karazany tsy voatery fanafody fa na zavatra hafa sendra hoe voatelina zany na voatelina tsina na zavatra tsy fantatra zany ohatra mety ny hoanina miaraka tamin'ny sakafo tamin'ny rano sotroina de tsy zakan'ny toe-batan'le vehivavy tsy zakan'ny toe-batan'ny zaza an-kibo de mety mahatonga koa zany fahafatesan'ny zaza an-kibo. Ao koa ohatra ny karazana otrikaretina na mikroba isan-karazany na ny virus izay mahazo indreny ary mety tonga hatrany amin'ny zaza am-boka de mety mahatonga koa zany fahasimban'ny zaza ao an-kibo anatin'izany ohatra ny syphilis na ny farasisa ohatsika izay aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo zany zay syphilis zay io moa zany dia voatily mialoha zany izy io ary tsara mihitsy ny mpivady mijery ny toe-pahasalamany mialoha mihitsy ary mialohany ametrahana zaza satria reny syphilis reny izy ohatra na farasisa dia azo tsaboana mialoha zany mialohany ametrahana zaza zany mba hisoroana mety hoe fahasimban'ny zaza ao an-kibo. Reny moa zany de amin'ny fakanan'ireny makarao izy tsika zany reny ny anisany hoe tanan'ireny ary de miara-mitsabo foana zany ny mpivady raha vao hoe aretina azo avy amin'ny firaisana zany no hita ao amin'ny na ny vehivavy ny tanan'izay irery na ny lehilahy irery
de mila miara mitsabo foana ny mpivady ary mila koza manaraka tsara ny toromarika ny dokotera ny faharetan'ny fitsaboana de tsy maintsy arana tsara raha mitsabo andrany aretina ireny zany. Ny anakiraiky ohatra anisan'ny mahatonga ny zaza mahatemboka koa zany dia ny fisian'ny karazana fahasaponana zany fahasaponana miainga mihitsy avy any amin'le selampamorona le zaza mihitsy zany io moa zany ny zaza miforona zany de fikambanany tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy ny mahatonga ny zaza dia am'izay fikambanany tsirinaina lahy sy vavy zay zany dia ao anatin'ireo sela anankiroa mitambany teo zany lasa misy singa marobe zay tafakambana de mahatonga ny zaza iny dia amin'ny singa marobe zany zay mikambana iny zany na misy fahasaponana mihitsy le singa zany avy amin'ny tsirinaina na avy amin'ny lahy zany na avy amin'ny vavy zany mety mahatonga n'izay fahasaponana zay na mandritra ny fotoana zay hoe itombon'le voatody voamainga voalohany mihitsy misy tsy fetezana zay zavatra de mety mahatonga zay fahasaponana zay na ny tsy fahalavorarin'ny tsirinaina mihitsy ny lahy na ny tsirinaina vavy mihitsy zany ohatra hoe ny mpivady efa hoe diso efa lehibe loatra lehibe zany ny taonany ohatra de efa tsy tombomana tsony zany ny tsirinaina na avy amin'ny lahy na amin'ny vavy de mety mahatonga zany zavatra zany ohatra mety anisany mahatonga ny zavatra zany dia tsy lavorary mihitsy le zaza fa misy fahasaponana ohatra asa manjary misy votosana ty ankibony aty lasa mivoto ny lohany lasa ngezabe ny lohany misy koarina indray hoe zaza ray lasa roa ny lohany na efatra ny tanany efatra ny tongony ohatra de misy koa zaza tsy misy lohatra le fahasaponana maro reny zany de rehefa manao échographie le olona de efa hita hoe sady tsy lavorary ny zaza-kibo misy fahasaponana no sady efa maty ambokany koa zany le izy de ny anankiray tsy adintsika koa zany anisany mahatonga amin'ny fahafatesany zaza-kibo dia fisian'le antsoina hoe toxoplasmose karazana kakana izy io moa izy ny olona hoe miopisaka misy an'izay ozy ny olona marina amin'ny ampahany any zay satria ny any amin'ny saka zany no tena fipetrahan'izay le toxoplasmose zay de aveo moa rehefa aveo iny toxoplasmose iny rehefa mandefa maloto ny saka de mivoaka miaraka amin'ny didiny saka izy de mandeha ny amin'ny tontolo rehetrarehetra eny izy de aveo manidiny reny atodiny reny lasa makany amin'ny sakafon'ny olona mety mifangaro amin'ireny zeziky reny mifangaro amin'ny sakafo hohaniny reny sakafo indrindra fa nohanina manta fa tsy masaka tsara ohatra de tafiditra na mety miaraka amin'ny rano koa de tafiditra any izy ny sakafo raha tsy masaka koa anisany mahatonga ny zavatra na ny hena ratsiratsy masaka reny koa anisany mahatonga ny zavatra zany hoe na de amin'ny saka ary zany no anisan'ny fipetrahan'ny toxoplasmose dia rehefa mandeha iny tsy mila saka ntsony ny fidera makany amin'ny olona fa mandeha ny amin'ny tontolo eny izy any amin'ny rivotra eny any amin'ny sakafo eny de tafiditra any amin'ny olona miaraka amin'ny sakafo na miaraka amin'ny rano de tonga amin'ny olona ao izy zay koa zany lanandreny fakana raha reny ilaina mihitsy mialohana metrahana zaza de efa hita hoe toxoplasmose tsabona mialoha fa farafaratsiny koa zany vao mipetraka ny zaza makara manao bilan analyse hita hoe toxoplasmose mila fitsaboana zany indrindra zany ny antony hoe mila foana mamonjy dokotera na sage-femme mialohana metrahana zaza mihitsy hitsaboana sy aretina mety mahatonga amin'ny fahasimbany zaza-kibo ary mandritry ny fitonana voka ihany koa mba hisoroana an'izay aretina mety mahatonga ny fahasimbany zaza-kibo zay mametraka indray veloma ho antsika ampijery sora tompoko